Ivahiny ao amin'ny hainao manjery mpanjakana ny Filoandry Rajoelina ny alahady efatra Mey izao amin'ny 7 alina raha ny vaovao nivoaka ny tolakandro teo tao amin'ny pejiny fiadedinan'ny Repoblika. Ankoatry ny fampitana mivantana ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny 9 janoary dia ity no fandarana voalohany ny vahinanan'ny filoham-pirenena tao amin'ireo hainao manjery mpanjakana tamin'ity taona ity. Nahitana fiemorana ny toerana misy an'i Madagasikara eo amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety raha nitatitra navoaka ny Reporters sans frontières. 10.5 ny noty azon'i Madagasikara tamin'ity taona ity raha toa ka 4.7 izany ny taon-dasa vokany miemotra eo amin'ny laharana fa 13 i Madagasikara raha toa ka teo amin'ny laharana fa 100 ny taona 2024. Nahitana fahatsarana kosa ny noty teo amin'ny tondro momba ny fandriam-pahalemana fa ho an'ireo tondro hafa kosa dia nahitana fidinana izany. Anaja ny andraikiny amin'ny fanarenana avy hatrany ny lalana raha misy asa fanamboarana fantsona mandalo amin'ny arabe ny orinasa Jirama. Isan'ny tokony omeny Ron West, tale jeneraly n'ity orinasa mpanjakana ity io raha niaona tamin'ny ministry ny asa vaventy izy Esakilany dia naneho ny fahavononany ihany koa ny ministra handray an-tanana aingana sy fampiresaka amin'ny fangatahana lalana amin'ny fanatanterahana asa ny ministeran'ny asa vaventy tanjona amin'izao fiaraha-miasa entitra sy mazava izao ny anatsarana ny kalitaon'ny foto-drafitr'asa sy ny anamorana ny fanomezana tolotra ho an'ny mponina hoy ny ministera. Miaramila 27 no raisina ao amin'ity taona 2024 ity nahazo fankatoavana teo amin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo izany vinavina ny ministeran'ny Foloalinday izany. Raha ny voalaza ny filan-kevitry ny minisitra dia mpianatra manam-boninahitra ihany no noraisina tamin'ny taon-dasa ka nisy fahabangana teo amin'ireo miaramila andaharana izay tena ilaina amin'ireo hiraka ho an'ny fandriam-pahalemana. Araka izany dia ireo toeran-kasa voafaritra raha-teti-bola ireo dia atokana andraisana miaramila reo engagé miisa 27. Anatanteraka lalao ara-pirahalahiana any Orléans, France, ny valojona izao ny Barea ny Madagasikara sy ny Léopard avy any amin'ny République démocratique ny Congo. Ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena no namoaka ity vaovao ity tamin'ny fomba ofisialy Androany Zoma na dia efa nisy nanatsididresaka momba izay ihany aza ny filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra Alfred Randriamanampisoa. Tsy misy lalao ofisialy tanterahin'i Madagasikara mandritra io varavarakelin'ny Fédération iraisam-pirenena io ka izay no nisafidianana ny anaovana ny lalao ara-pirahalahiana ho fanomana tena ny Barea. Fotoana ihany koa io ijereny Corentin Martins mpanazatra ny fomba hanatsarana ny ekipam-pirenena malagasy taorian'ireny lalao fifanitsanana amin'ny fiadina ny amboara eran-tany farany teo ireny.